Iavana malalon'ny tompo tonga amin'ity talata 20 novambra 2020 ity isika ampitombona amintsika manakariva ny fiadanana. Amen. Vavaka sika dera sy misaotra anao manakarivo zay raha eo fa novinominao aina ka natraty ty amban'ity miandrandranao indrindra zay magnovilana misofinay aminao izay satria mangetehetany teninao dia manomeza anay tompo ny mofinainao anay amin'ity atalata 20 novambra 2020 ity amin'ny anaranao Jesosy teny tokanofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Filipiana 3:17 ka hatramin'ny 1:10 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity talata 20 novambra 2020 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Iralahy aoka samy anakay ianareo ka dinio zay mandeha tahaka ny anananareo anay marky fa maro no mandeha zay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavaliny ny azo fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana ny efarany, ny kibo no Andriamanina, ny famenarany no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia nandanitra ary avy ihany koa no endrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy zay hanova ny tenany fietetenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasany heriny zay aizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia asongadiny apôstôly masina fa ny tenany voninahiny no meny atsika rehefa feno fanetetentsika amin'ny fanarahana an Kristy. Ny tenany voninahiny no atafiny atsika rehefa feno fanetetena isika. Ny fanarahana an Kristy dia ilana fanetetena. Eto ny apôstôly masina dia miantso atsika fa ny fanjakantsika dia avy any an-danitra. Avy any no endrasantsika ny mpamonjy dia le Jesosy Kristy sy nientsy nakaty amintsika fianarana lehibe eo atsika zany. Ny apôstôly masina moa dia nianatra izany mihitsy ka tiany koa isika mba nahaka azy ny feno fanetetena satria ny tenany fietetenantsika eto dia hovaina ho amin'ny tenany voninahiny amin'ny fiverenan'i Kristy eny ambony lanitra zay ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ka mba ara-pahatonga an'izany andeha izaso ianao feno fanatetena amin'ny fanarahana Kristy. Ao Kristy no hitan'ny olona fa tsy izao na ianao na isika lina mifatosantsika fa Kristy ilay famonjenao an'izao tontolo izao sy fiainanao an'izao tontolo izao no hitany amiko sy aminao ka sa hiteny koa isika tahaka ny apôstôly masina hoe aoka nahaka ianareo tahaka ny anafaka an'i Kristy. Amen. Velom-pidiarana anao zay raha eo fa fianarana lehibe no noinao anay tamin'ny alalan'ilay zanakao. Nientry nakaty aminay mifana ny tenany ka naka ny endriky ny olona ary nandritry teny izy ka tonga mpanompo ary tsy vitany nandritry teny izy fa nanaiky ho faty koa teo amin'ny fijaliana hoavitra no fotanay ary tsy ho anay ihany fa ho an'izao tontolo izao koa mampianarana tompo feno fanetetena tahaka n'ilay zanakao fa raha tsy manao an'izany zay dia fahavaliny ny azo fijalian'i Kristy koa mampianaranay andeha araka isikaponay amin'ilay amin'ity androany ity. Dia aoka aminay manakariva ny fanahy fanetetena dia le fanahinao masina hoe mampidin'izany amponay ka sahinay indray hivavaka hoe rainay izy any an-danitra masina ane naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra minay niny amina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izy midika taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa minafanay amin'ny ratsy
manao fanjakana sinery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zotrodrano tronona mianaraisana ka fanahymasina zao. Mifalia manakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandefenanareo efa mbiakaiky ny tompo. Aza manana inona foka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara amin'ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiagny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Ko mandiana tahaka ny andanan'i Kristy dia nanity tena ka tonga nasan'Andriamanitra ombony ny anarana rehetra. Voninahitrany ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.